Niona tamin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta kosa ny solotenan'ny mpianatra avy ao anivon'ny anjerimanontolo ny fotoana ity dia nahafahan'ireo mpianatra nitondra ny laharam-pahamehany amin'ny fanatraran'izy ireo ny tanjona dia ny fahavitana soamatsara izany fianarana tanterahany eny anivon'ny anjerimanontolo izany. Ny andindiny mba vaovao avy hatrany. Niona tamin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatokolo Roger ireo mpitarika fikambanan'ny mpianatra maro samihafa eny anivon'ny université. Nitondra ny etaetana izy ireo ho mahakasika indrindra ny fanatsarana ny fianarana mpianatra sy ampirindra tsara ny fianarana izay ataon'izy ireo. Fitaovana ny rehetrarehetra zany dia angatanay dia ao koa malarak'izay ny resaka bourse tsy adinontsika raha malala ny zava-misy eny dia mba ny fandoavana azy ara-dalàna ary ny fangatahana ny fisondrotan'ny taux à 100%. Ino moa izay efa akasitranana ny ramatoa ministra ny fampianarana ambony fa manao ny ezaka apetin'ny rehetrarehetra izany. Manao ny équivalence le diplôme le nampiay anareo amin'ilay resaka LMD. Araky ny nahitantsika azy teo fa efa hoe vao tafitany amin'ny Andriamatoa Premier Ministre le fangatanay dia hojereny akaiky izy zany fa mino fa tsy ho latsaka mbanin-javatra ny ety amin'ny université publique. Nilaza ny tondra ny tsara indrindra avy aminy kosa ny Prime Ministre Kolo Roger mba hahafahan'ireo mpianatra antoky ny fampandrosoana ny firenena hivelatra eo amin'ny sehatra misy azy. Voalohany aloha dia afafinarintana lehibe satria salamizao ny tokony ho izy ny hoe le miresaka le communication le hoe de direct rehefa azo atao on n'a pas toujours le temps mais raha mba azo atao dia tsy maintsy mifankahita ohatran'izao régulièrement une fois tous les 2 mois zany ndray mandeha isan'roa volana dia mba mifankahita mba miona fa tia nety tranotsika dolo ty karaha fa tonga ato dia mba miresaka tsara voany amin'ny varavarana dia tonga zareo dia mba miresaka fanome hevitra sara amin'izany. Izay ny zavatra mahafinaritra ary zareo moa efa niteny inona dolo ny problème-zareo za koa efa niteny amin'izareo hoe zahay dia vonona za moa Prime Ministre ny Monsieur R Janorampianina dia tsy maintsy miasa miaraka aminy ary izy no hoe ny lehibeko ary ka zavatra rehetra ataoko zany dia hoe ho an'ny ty fitondrana ary ho anareo koa zany nareo tanora ny voalohany indrindra hoe tsy hoe ho an'le fitondrana zany fa ho an'ny tanora avy amin'ny fitondrana. Nilaza Andriamatokolo Roger efa tokony hisy fionana isaky ny 2 na 3 volana eo amin'ny roa tonta ahafahana manao jeritodika ireo ezaka vita sy tsy vita.